firavaka izany ireo maratra no mbola aray maso akaiky eny amin'ny hôpitaly ary misy ihany koa ireo mbola atahorana mafy miaina fa mbola amin'izay ako ny fankalazana ny fiti-pirenena izay hatrany dia nanapa-teraka jeritodika ny fankalazana indrindra ny fahaenina amby 20 taona ny fiti-pirenena tao anivon'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena tamin'ity androany ity isan'ny nojerena ireo lesoka sy ny andraisana fepetra anarenana izany amin'ny tsingerin-taona manaraka. Namonjana in'olona ny fetiky ny fankalazana ny fahaenina amby 20 taona nahazoana ny fahaleovan-tena tamin'ny fahaenina amby 20 volana jona teo. Samy tompona andraikitra ny rehetra ko aoka tsy hifanimetsiny sy tsy hifanilika andraikitra hoy ny minisitry ny fiarovam-pirenena ny jeneraly Rasofina Fonirina Benik Xavier. Iny matsitiny mandritra ny jeritodika ny tanterahan'izy ireo tetsan'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena izay mitarihan'ny jeneraly Randria Manatoandro Guérison James voalohan'ny komite teknika nasionaly mikarakara ny feti-pirenena. Nanambara ihany koa ny minisitra fa hiara-iasa amin'ireo angom-baovao hikaroana ireo navandozy. Nandritra ny fivoriana ihany koa no nijerena ireo lesoka tamin'ny fikarakarana sy ny anarenana izany amin'ny tsingerin-taona manaraka.